fanorenana aoko zay miandakandrana zay Madagasikara dia tany voazanaka miraka sy sy ny mpanjanaka dia amotika ny kolotsaina sy ny sotoavina ary angoba ny arena ho amin'ny tombotsoa. Tsy nisy sanandava izany fanavetsana izany ary nametaka fototra hijeron'ny fanjakana malagasy mifanaraka amin'ny fotokosainana tena malagasy entina tsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Vokany nolorana avokoa ny repoblika najoro ary fitondrana tetezamita isa enina no fandimby teto. Izany no midika fa tsy voavaly mihitsy ilay fitakin'ny vahoaka dia ny fitantanana mahomby lavitra ny gaboraraka sy ny fitiavatena ary mitsinjo ny fiahina ara-tsosialy fitantanana ny toe-karena ho amin'ny tombontsoan'ny firenena sy ho an'ny maro anisa. Tetezamita fahafito sika izao feotokana sy mazava mila fanorenana vaovao refondation de république andaminana ny rafitra ara-politika ary toe-karena ara-tsosialy. Izany dia mitaky eo amin'ny mpitondra tetezamita ankehitriny ametraka ny fampitrisana ny olo-pirenena sy ny mpitondra. Fasahina ny joro amin'ny fanapahan-kevitra raisina ahasoa ny firenena. Fasahina androdana ny rafitra tsy ahitambokatra. Fasahina hiaraka hiaina anaty fahasahiranana miaraka amin'ny vahoaka polyautorité. Fasahina hijoro sy hosarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena souveraineté. Fasahina hitsipaka ny fitsabahan'ny firenena ivelany sy ny vondra raisam-pirenena amin'ny fitantanana ny tetezamita sy ny fanapahan-kevitra raisiny malagasy amaritana ny hoavy. Fiondana sarotra ny lovantsika ankehitriny. Ny fionan-doha no hamaritra ny hoavin'ny firenena. Manoratra hevitra izay ataon'ny groupe des experts nationaux na GEN fa ny fampivondronana araina fanakarazan-kevitra isaky ny vondrom-piarina no heverina ahitambokatra dialogue sectoriel izany, fanabeazana, fahasalamana, tontolo iainana, harena-kibon-tany sy ny sisa izany. Ny mpitondra hitantana ny firenena aorian'ny fifidianana no hanohy ny ezaka ho fanorenana, ho fanamafisana orina ny fampitrisana ary aray maso ny fanatanterahana ny sordalana ny fanekena tao anatin'ny fitoanan-doha. Ny tsy rotorontona ny fisoana amin'ny fifidianana, tsy hanova olona hitantana ny tanjona ny tolomana fa ny hanova ny rafi-tantanana mahomby. Antananarivo, 25 marsa 2024.